fanaraha-maso ny fifidianana mialany ny fandrahorana sy ny raha matahora hoy ny safidy fanakatonana onjapeo anaty fampelezan-kevitra ampitombo sy ampahazo aina ireo anaovana antso izay hoy miarira Solovoarjona tazomoka ny tombo avoroeny ny tranga manatitra ny araba tombokilasy tongovavy tonga soa anato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS ampanajana sy ampitiavana no anasananao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany vaovao makasika ny fifidianana avy atrandry ijoro isika katsanainkintsony ny tsy fanarandalana miopampana miseho ankehitriny eto amin'ny firenena hoy ny Flora Valmanana marika fanaovana tsinotsinona ny malagasy sy ny firenena ny fanitsakitsahana ny demokrasia hoy hatrany tenany ka tsy azo ekena izany Germaine Mejanary Mathieu Princy no mitatitra ny antsipirim-baovao tsy azo ekena intsony ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao tsy ny famahana ny olam-bahoaka nefa no lara-pamehan'ny fanjakana ankehitriny fa mitiry biby amin'ny fandikandalana miariary fanaovana tsy misy dikany vahoaka malagasy ny fikasana anitsakitsaka ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny lalany tsy fanajana ireo lalàna amin'izao vanim-potoana ny fifidianana izay osolom-bavam-bahoaka izao malona izany indrindra dia miantso ny malagasy ijoro tsy anaiky lembenana intsony ny filomarika Ravalomanana raha ny tafa tamin'ny ponina teto Betafo androany araka ny 970 aminareo amin'ny lalam-panorenana dia ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniny fitondrany raha-panjakana ny raha-panjakana zany ara-politika dia ireo ministera tsy azo politizieny zany ao ministeran'ny éducation ministera amin'ny santé satria raha politizieny reo dia reo zanakitsika ireo lasa voavakavaka tsy azo atao tsy mbola nanao politika tamin'izany taloha faharoa raha ohatra ny amin'ny fitsabona no asiana politika ka ny ministre no manao an'izany dia tsy mandeha ary amin'ny 970 ndray amin'ny lalam-panorenana ihany dia milaza fa ny andraikitry ny filoham-pirenena ny andraikitry zany ny responsabilitény dia tsy azo ampiarahana amin'ny raharaha politika na vondrona politika araka ny 970 andalana voalohany amin'ny lalàna Fehizoro larana fa 24 bara 008 mifehy fifidianana dia voarara ny fanaovana fitarana zava-bita mandritra ny fitoam-pavelekevitra voarara ny 970 amin'ny fehidalana amin'ny lalàna Fehizoro fanaovana fanokanana tsy azo mitokana ninninny nefa teto Tsirabe izy dia nitokana zanandraikitra ambony fitondram-panjakana ty laza aminareo zany hoe ity fifidianana ity no antoka lehibe amin'ny famerenana indray any Madagasikara ho tanitandalana nisy fivorinana ataondrareo tao amindreo le goveleka filazana hoe gouvernement électoral omaly dia mifanazava teo hoe nahoana raha zao ny voalaza ny lalam-panorenana nefa zao nataonareo dia namaly zareo laza hoe zay manana ny hevitray fa mifanokanana zavatra reny nke tsy fitokanany reny fa fanolorana natolotra ahoana le zavatra tena Tsirabe teny manandona le retsy ahoana nanolorana l'université tsy fitokanana ve zany zany reny nanodonany azy dia hoe izay nye manao an'ity manao ny asany ato amin'ny ministeranay tsy azo tapahana mihitsy ny raharaha-panjakana continuité de l'état afa mihitsy ny naovany azy taloha zay ny azonareo natao amin'izany fa zao zay tsy azonareo tsona fefa manam-pahaizana zay zao miaraka amin'izareo taloha nareo no afaka manazava aminay amin'izany dia zao eny ary tsy mifanaraka tsika ry zany ataonareo fa zao dia zay hitory any amin'ny communauté internationale ary satria zay manan'olona manam-pahaizana mandinika an'ity lalam-panorenantsika ity dia ozy izy ary zany izy zao manaovanareo saisine na ampahafantaranay an-taratasy ary zavatra dediavinareo tsy anaiky lembenana zava amin'azonareo fa tsy anaiky lembenana n'ity mihitsy raha ny fihetsika aseho sy ireo teny ary asa ataon'ny mpitondra ankehitriny dia fanitsakitsahana tanteraka sy fandikana miverimberina ireo voalazany lalam-panorenana
sy ny lalàna mifehy ny fifidianana voatanisy atsebony fa efampanjakana sy ny fananam-panjakana eo ampelantanany a ny oetiny mpitondra ankehitriny a manatanteraka zany asa tsy mamofady zany manao zao fanambarana izao izahay a ho an'ny prétendrazana rehetra sy ny fimbonambe iraisam-pirenena fa fiantsina fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy zao fantikana ny lalam-pandroenana sy ny lalam-pifidianana ataon'ny mpitondra ankehitriny zao fa naninana tsy fahaizana mihitsy a ataon'ny mpitondra ankehitriny hitarika akorotana atanteraka ny fifidianana ka anapitehana ny demokrasia eto Madagasikara manameloko atanteraka izao fantikana-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana atao anatin'ny zotra-pifidianana zao izahay natao hoe zotra-pifidianana dia processus électoral izahay ary manamafy fa ny fifidianana madio sy manara-dalàna ihany a no antoka ahafahana manatanteraka fifidianana milamina sy manaja ny safidim-bahoaka ary azahoantsika solombavam-bahoaka vanina noho izany mba hizorany fifidianana ao anatin'ny sy anaken'ny rehetra ny voka-pifidianana dia mitaky izahay mitakitsika taky anareo taky voaka malagasy rehetra hoe ny ampitsara ny mpitondra ireo tsy fanarahan-dalàna ireo intsony faharoa miantso ny seni izahay andraisa ny senia sy ny ACCny andraikiny ka ampiasany ireo fahefana eo ampelantanany ampiarana ny sazy voalazany lalàna amindreo izay manao fantikan-dalàna sy ireo kandida nahazo tombony a tamindreo tsy fanarahan-dalàna ireo miantso ny fiombonambe iraisam-pirenena izahay tsy taza-potsiny izao fanitsakitsahana lalàna ampifehy fifidianana eto Madagasikara sy ny fanososena ireo sotoavina demokratika iraisam-pirenena izay ataon'ny mpitondra ankehitriny-dreo manamafy ary izahay a fa tsy anaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny tranga toy izao ary efa ny taona sady ny vahoaka mitona nareo vahoaka mila mijoro ny vahoaka ka anohatra ny tsy fahamarinana rehetra sy ny tsy fanarahan-dalàna fa raha zany a mbola veriko ihany dijaly mandrakizay amizao an'izao ny vahoaka malagasy satria hitady iomandreo fa angalatra tsy avelantsika angalatra reo fa raha tsika ta voalohany fantatro ny etaetan'ny vahoaka malagasy dia niala ao anatin'izao fantrana izao ho iatran ny filoha Marc Ravalomanana tsy afaka anova nefa isika raha tsy azo ny fahefana ka izany no antony anamafisana fa ny kandida amin'ny firaisan-kina ihany no vahaolana ho an'ny malagasy mba isy lalàna mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy eto amin'ny tany sy ny firenena ho iatran ny tenany anaramaso ny fifidianana solombavam-bahoaka ny firaisan-mony-pirenena safidy amin'ny 7 Mey ho avy izao 2 arivo mahery ireo mpanaramaso manerana nosy ary nezana isy mpanaramaso avokoa ny eny fotony 2 sy 4 sy 3 aly 2 sy 9 sy 3 arivo ireo biro-pifidianana hosan'ny safidy manerana ireo komina 5 sy 4 efa misady anefa ny fandrahonana miatra amin'ireo mpanaramaso ireo amin'izao fotoana izao raha nambarany safidy ihany Asinandria Malala sy mbola avatsara niara-ny fandrahonana sy raha matahora sahady ireo mpanaramaso ny fifidianana eny fotony avy amin'ny firaisan-mony-pirenena safidy raha nitatitra savaranando nataon'izy ireo androany milaza sy mitatitra ny fitohizan'ny fandrahonana sy ny raha matahora atao amin'ireo mpanaramaso fifidianana sasany izany fihetsika izany dia avy amin'ireo mpisehatra samihafa voakasika mivantana amin'ny fifidianana mampirisika ireo tompon'andraikitra mahefa izahay andray fepetra iarovana ireo mpanaramaso fifidianana ireo na izany aza dia tsy empotra fa anaramaso hatrany ny fifidianana solombavam-bahoaka ity firaisan-mony-pirenena ity mba hiatohana ny fanarahamaso andraisana anjaran-drehetra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka isafidy dia manaramaso biro-pifidianana miisa 1 sy 10 sy 9 sy 3 arivo miparitaka amin'ny commune 5 sy 4 mandrakotra ny faritra 3 sy distrika 20 eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fanampariahana mpanaramaso raikitra sy ireo afaka mivezivezy
miasa amin'ny fotoana maharitra sy ireo miasa amin'ny fotoana fohy. Ny rafitra mifanaraha-maso dia voatsinjara manaraka toy izao: 740 mpanaraha-maso maharitra sy fohy ezaka avy amin'ny fikambanana 227 ONG vovonana ary tambazotra isan-karazany. Ny 90 isa amin'ireo mpanaraha-maso ireo dia mpilatsaka sitrapo. Vonina ny itondra andraraha eo anatrehany rafi-pitsarana sy ireo rafitra natokana hiady amin'izany moa ny safidy raha nambaran'izy ireo ho fiarovana ny zon'ny mpifidy dia ny safidy ny olom-pirenena tsirairay avy. Vaovao manodidina ny fifidianana izay ihany zatra makatahaka ny amin'ny la Frantsa isika ka tsy magaga raha misavoritaka izao ny fampiaran-dalàna ohatra amin'izany ny toe-tsaina nitondrana ka nandrafetana ny lalam-panorenana ho an'ny Repoblikan'ny Faefatra izay nalaina taka tamin'ny Repoblika Fahadimin'ny Frantsay ka mahatonga izao fanitsakitsahan-dalàna izao no ny lalàna mifanohitra amin'ny lalam-panorenana. Fanadihadiana. Tsy mahagaga raha manao itsin-dalana manao izay tiany na dia raha lalàna azy ny filoham-pirenena amin'ny fitetezam-paritra ataony amin'izao andro ny fampelezan-kevitra izao. Mifampiaro ireo samy tsy maty manota hoy Gérard André Lemrovason toy izay nitranga tamin'ny Repoblika Fahadimin'ny Frantsay izay nakatsika tahaka tamin'ny fampijoroana ny Repoblika Faefatra. Ireo voalaza lalam-panorenana ireo anefa dia mifanipaka tanteraka amin'ny lalàna taty aoriana. Izany natao mba hifampiarovana ireo samy tsy maty manota. Isika malagasy anyala tamin'ny fitondran'ny Philibert Sirana dia nakataka ny 5e République Français. Tsara fantatra nefany ny antony nanaovan'ny Charles de Gaulle ny 5e République Français satria ny fitondrana tao zany tamin'ny 4e République tsy maty manota daholo dia lasa mifampiaro fotsiny zareo. Dia izay nahatonga ny Charles de Gaulle nanao oka ny président 5e République ho fidimbahoaka ary izy misy ny andany olona hoe hoentina mitondrana pirenena dia misy gouvernementa izay premier ministre zany sara am'zany. Zay zany ny esprit nanaovan'ny Charles de Gaulle ny 5e République. Sika nakatahaka an'io l'esprit tazonina hoe za filoham-pirenena sy misy ataoko mahalany namako anefa le texte navoaka mifanohitra amin'izay ny président de la République sy mahazo manao zao ny zavatra sy azo atao ohatran'le olona zany nanao atana an'le texte zany hoe ohatran'ny mieritreritra ny olona iviana amin'ny fitondrana didiasiaka dia reto sy azo atao daholo. Mifanohitra zany ny esprit ny 5e République sy ny texte navoaka sika. Tsy misy miaro intsony lalàna ho hiatran'ny fanazavana. Izany mahatonga ny filoham-pirenena manao izay tiany atahaka izao raha ny fanazavana. Ary mifanohitra reo dia inona ny zavatra mitranga ny lalàna lasa tsy misy miaro fa ny mpanao politika fampiaro an-trano ninonina zavatra mitranga fampiaro zareo dia manao izay tiany atao fa ny lalàna zany tsisy miaro sony. Mazava amintsika doana angambany hoe reny article 42 tamin'ny fifidianana filoham-pirenena reny fatapoky fatam-pirenena zao izy dia ny fampiaro ny mpanao politika tankilana dia lasa président ihany ny andry. Zao sika zao zany hoe manao an'izao i président zao izy manaraka ny esprit 5e République na sy mifanaraka ny texte ifampiaro eo dia ho vitany ihany zay ataony. Zay zavatra misy amin'izao fotoana zao. Fa araka ny fiteny moa io hoe aux Cicéron, quand la fin de la pire est proche, les lois deviennent folles. Oui, t'as ce qu'il y a aux années, c'est qu'il y a aux années, il faut bien un politique, président, manaka ny esprit 5e République, dia ny lalàna io lasa adala io. Tsy tazay anaovana azy dia samy tsy manaraka anazy io. Lasa adala zany lalàna amin'izao fotoana zao, fa ny lalàna misy zany tsisy mpiaro. Miankana betsaka amin'ny fifandanjan-kery eo amin'ny mpanohitra sy ny mpitondra fanjakana araka izany ny zavatra mety iseho aorian'ny fifidianana eto Madagasikara. Ohatra ny anan-dafy zao voany majorité parlementaire sy mitovy amin'ny an'ny filoham-pirenena dia cohabitation sy maninona dia samy tehaka daholo io aloha zava-misy. Sika zany tsy anaiky an'izay fa miverina amin'ny 4e République ihany sy misy anay io na inoko idio na inoko trangana. Izay zany ny zava-misy dia ho hitasika eo inona nataon'ny mpanohitra hoe tsy ekenao na inoko idio na inoko tranga. Les rapports de force amin'izy eo zany nandrasa sika. Zay nahafantarasika inona ny zavatra hitranga amin'ny fifidianana.
misy antony matomangina tsy andrenesa-peo ny voamiera maleo tena misana ny fifitianana sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana dia mibaribary aza ireo endrika fantika an-dalàna ataon'ny mpitondra sy ny filohan'ny repoblika amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao ho ny filohan'ny antoko vonina ijoro ho an'ny tandrazana na ny VHT androany mila tonga saina ny vahoaka malagasy ny fanazavany fa indrindra mila mahay mijery tsara ny safidiny amin'ny fifitianana solombavam-bahoaka io zavandriamaifa fanaovana fampelezan-kevitra ho fanohanana kandida fitokanana zavabita ao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra fampiasana fitaovam-panjakana olom-panjakana sy volam-panjakana faneriterena sy fanaovana antsojay amin'ireo kandida tsy miaraka amin'ny volomboasary sy antonana amin'ireo endrika tsy fanarahan-dalàna ataon'izao fitonana izao ireo amin'izao fotoana izao manao izy adaniny kibo ny mpitondra sy ny antokony ankilana nefa enjehana sy ampiarina amin'ireo izay mahasamylaza ny marina sy manatsikafina ny tsy fanarahan-dalàna ny fonja sy ny fitsarana ho ny fanazavana aiza moa zany le tenyny filohan'ny SCC fa tena ikapoka sa ve ny any amin'ny atoko-panohatra anao andrasana anao dérapage dia izay no kapohana fa raha ny eo amin'ny fitondrana no manao agegena tahaka an'io a dia tsy sany mikapoka inona zany no antony a misy zavatra ao kolokolo zany kolokolo zany tsisy zavatra manoatra an'izany fa kolokolo zany satria matoa ianao tsy miteny dia nisy nampanginana anao tao mialatsiny aloha fa zay tsy malala ninnininy dia matoa ianao mangina dia misy zavatra miodikodina any a dia ampahafantarin'ny vahoaka malagasy hoe inona ny antony angina ny senia sy ny ACC fa raha tena tantandalàny Madagasikara dia mampiatra ny lalàna ny ACC sy ny seni tsy ilaina intsony ny korotana eto amin'ny firenena saingy raha izao adalàna ataon'ny mpitondra izao dia mitotonga amin'izany isika tsy hoatsy ho ihany ny fanazavany miariary oatra ny vahekanana ny adalàna ataon'ny filohan'ny repoblika sy ny mpanaradia azy a ohatran'ny tsy fantako hoe mangina ny vahoaka malagasy sa hoe fanginana mety hiteraka zavatra hafa ve rehefa avy eo za aloha raha iza manokana ny resaka korotana tsy miteraka vokatsohan'ny vahoaka malagasy kanefa rehefa ny mpitondra ny mandrehitra sy manosika andeha ho any amin'izany a dia mety hiteraka savorovoro sy korotana eto Madagasikara ny zavatra tahaka an'io a iaraha mahita izao adalàna ataon'ny fitonana izao ka anjaran'ny malagasy sisa no mieritreritra sy mandanjalanja ny safidiny amin'ny fifitianana io tsy maintsy ho tsara ny tantara eo ihany koa ny seny sy ny ACC ho ihany ny VHT raha toa ka mbola minimana radrenondrano izao fanitsakitsahana faratapony lalam-panorenana ataon'ny mpitondra izao fanatolotra ny fitsarana teny Anosy Omaly alakamisy maraina i Patrick Rarimanana mpizara vaovao anaty tamazotra antserasera Facebook sady mpanao politika rehefa voasambotra ny eny ambe filome lasa teo ka nanaovan'ny mpitandro filamenana fanadihadiana makasika ny raharanona ny anjehana azy raha ny vaovao navoaka ny pejy mpizara vaovao anaty Facebook androany dia nalefa fanody izy taorian'ny fitsarana azy ary eo ambany ny fanaramaso ny fitsarana tsy haivana fa nosamborona ary nanaovana fanadihadiana teny amin'ny section de recherche criminelle fiadanana ny alakamisy eny amby 10 May teo i Patrick Rarimanana ary nitota eny amin'ny brigade criminelle Anosy ny sabotsy 18 May ny fanadihadiana azy izay vao natolotra ny fitsarana Omaly alakamisy ho ihany vaovao ny famoahana tamin'ny tamazotra antserasera ny fandaram-potoana ny filohan'ny repoblika amin'ny fitetezam-paritra ataony voalaza ho antony nanaovana ny fanadihadiana an'ity mpizara vaovao sady mpanao politika ity mifandraiky amin'izay vaovao izay nahoana no ao anatin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao vao nandraisana fepetra sy nakatona ireo onjam-peo tsy miankina tany Ambato-Finandriana sy tao Arivony Mambo tonga amin'izao fanakatonana izao nanohitra izany ny tale jeneraly n'ity onjam-peo ity ary nilaza fa efa nandalo ireo antanatohatra samihafa izy ireo na ahafahan'ny onjam-peo ny joro ara-dalàna betsaka ny zavatra mampametra-panontaniana amin'izao fanakatonana onjam-peo anatin'ny fampelezan-kevitra izao ho ny mpanao gazety mpamakafaka Miary Rasolofary John raha ny tokony ho izy mantso izy dia ny autorité nationale de régulation de la communication médiatisée na ny NRCM no manana fahefanana katona onjam-peo saingy mbola tsy mijoro ity rafitra ity amin'izao fotoana izao izay tokony efa nijoro tamin'ny septambra 2024 ny zavatra anankiray kosa nefa rehefa tsy manara-dalàna dia tokony akatona fa saingy izao le hoe akaiky fifidianana izy tsisy NRCM ministera manakatona n'ilay onjam-peo ny fanokafana radio anankiray amintsika miteny izao zany dia efa niteny ny ministra
tany mandat voalohany filoha Andry Rajoelina hoe atsahatra daholo aloha mitsahatra tanteraka mihitsy ny fanokafana radio vaovao nefitsika nahita fa misy radio misokatra dia rehefa jerena izy ireny dia le extension ana radio misy zany hoe raha le extension resahana misy ilay licence mare radio mare zany a mandeha tsara io ohatra zany a nareo zao amin'ny MBS misy le MBS Antananarivo mandeha ve le radio mandeha zany a licence ana radio mandeha no afaka mangataka extension dia manao fangatahana ny tompon'ilay licence hoe andeha hisokatra ary amina district ray ary zahay a dia io no tsy fantatra hoe inona ny condition anekena na andavana fa rehefa misy kosa le hoe sans objection avy any amin'ny ministère mety io ny talehan'ny régulation des communication médiatisée na ny régulation des médias na io a tale général ny serasera na io a ny secrétaire général na ny ministre mivantana ny mametraka an'io hoe misy fangatahany ty dia mety dia rehefa azo n'izay dia iny ny angatahany an'ilay volet 2 attribution na fréquence ao amin'ny Artec dia rehefa azo zay dia afaka misokatra izy ary ireo taratasy ireo no entina manao contrat any amin'ny OMDA zany hoe raha nandritra fotoana maro nisy an'ireo taratasy ireo ary indrindra nekeny tao amin'ny Artec nekeny ny OMDA dia mametra-panontaniana isika hoe maninona no aty amin'ny fifidianana zay vao hoe tsy ara-dalàna ilay izy ary indrindraindrindra ihany koa hoe mametra-panontaniana zany amintsika miteny zao hoe fa maninona mihitsy no misy ihany koa ny radio misokatra any amin'ny toeran-kafa inona le condition afahana manokatra n'ireny radio ireny satria mino fa raha amin'ireo le toerana hoe nanakatonareo re radio raha ampahafantarina azy fotsiny androantsika miteny zao hoe inona ary le condition afahanareo misokatra mino fa voafenin'ireo satria tsy vola ariary roa na ariary telo no lany amin'izany fananganana onjam-peo zany ka tsy hoe olona andeha hanaonao foana raha tena manaja ny fiainitra demokratika sy manaja lalàna tokoa noho izany ny fanjakana dia mila ampahafantarina andrehetra ny fomba atao azahoana manangana onjam-peo amin'izao vanim-potoana izao hoy ihany ity mpanao gazety mpamakafaka ity toa misy sendrika fitanilana ara-politika ihany mantsy ny zava-misy hoy izy satria misy ny onjam-peo vao misokatra no any kanefa ireo efa nijoro antaonany maro nakatona tsotro zao raha tena manaja ny fenitra demokrasika zany ny fanjakana manaja lalàna marina ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao dia ampahafantarina hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahana manangana radio amin'izao vanim-potoana itenenantsika izao satria misy ny radio vao misokatra inona zay fepetra zay le amin'le extension raha ny licence tena hoe licence vaovao tsy misy satria tsy eo le NRCM dia inona zay fepetra zay raha tsy afaka manome an'izay fanjakana nefa misy misokatra ety seroa dia misy akatony dia mialatsiny fa endrika fatahorana amin'ny resaka lalao politika zay ary endrika ataoko hoe fanaovana lalao mitongilana izany zavatra zany ka raha mandeha ny anivon'ny fitsarany zany raha mbola mamerary ny zavatra tahaka izany ny fitsarany dia amiko hoe misy zavatra tsy mandeha amin'izay loha ny eto Madagasikara satria zavatra ray tsara marian'ny olona dia hoe vao neken'ny Artec ange raha fimpanjakana anie zany Artec zany na nome le attribution les fréquences vao neken'ny OMDA zay ao anatin'ny ministère ihany ka raha manana an'ireo taratasy ireo le olona misy zavatra tsy mandeha amin'izay loha ary mampatsiahy fotsiny hoe vao niakatra teo amin'ny fitantanana ministère ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy tamin'izy tonga teo Andriamatoa Andry Rajoelina dia nanao ny recensement ny radio rehetrarehetra ary ny teny izy hoe zay tsy mahatonga taratasy aty amin'ny ministère hoe radio mandeha ara-dalàna zay dia andraisana fepetra nisy radio maromaro nandraisana fepetra satria tsy nanana taratasy dia tokony hanana ny fanjakana zany amintsika miteny zao ny tena ara-dalàna ka maninona eo le izy maninona ny hoe herinandro alohan'ny latsabato no mikatona le radio Ratsaivina kandida mirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana solombavambahoaka io ny tompon'ireo onjam-peo tsy miankina nakato ny fanjakana ireo raha antsodzay sy tahotra politika no anton'izao fanakatonana onjam-peo izao ny fanazavana dia vao mainka ampitombo sy ampahazo aina ireo kandida ireo ny fanaovana antsodzay sy raha matahora ataon'ny fanjakana ampy izay ny fimenomenomana mila mijoro sy mandray andraikitra andray an-tanana no avy ny olo-pirenena tsiraray avy amin'ny fifidianana solombavambahoaka io tsy misy efa-tsy ny firaisan-kina ihany no vahaolana fa nadiadiny eo amin'ny sahany Andry Rakotomalala efa tsy laza ny intsony ireo fanjikan-dalana tao ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny filohampirenena tenany amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao
lasipatra amin'izany distrika ny Kongo raha nitatitra samihafa avy any an-toerana fa niliana kandida avy amin'ny fanoerana no ataony mpitondra fanjakana taotry ny kandida ny firaisankina no azo andika an'izany ho ny fanazavany mila fanaisana ndraikitra goavana izany amin'ny alalan'ny latsabato ho sazy ho an'ireo mpandika sy mpanisakijadalany nanova ny fitondram-panjakana an'izao ohatrany hoe mikimaky rehetrarehetra zao a sy nge manœuvre rehetrarehetra zao a dia ny ohatrany hoe eliminena any Andriamatoa Brunel Razafitsandrofa any amin'le distrika misy azy fa ny vahoaka koa nefa tsy adala fa io a natiorina ihany ny fiafarany ambo izay ny fiaretana sy ny fimenomenomana mila mandray andraikitra ny olo-pirenena rehetra ka andro sabato ho an'ny firaisankina izay ihany vahaolana amin'izao fotoan-tsarotra lalovany firenena izao fa manana saina andinika isika izao ary manana ny feontsika amin'ny alalan'ny latsabatontsika ahafahana manova zavatra ka ho amanokana dia mazava be hoe ny fanohanana an'ireo kandida eo anivony vorona firaisankina reo dia tena tombony ngeza be ary dingana goavana ahafahantsika makany amin'izay fampandresena ny hoe fampanjakana tany-tandalana eto Madagasikara zay ampy azy ny fotoanany menomenomana ary ny fitarainana tsy mahavaolana ny fitarainana tsy manova zavatra fa rehefa tonga ty mitoromarika ho antsika rehetra andao hividy andao ametraka solombavambahoaka afaka hiady ho antsika ary indrindra afaka hanafonana izany fitondrana jadona izany afaka hanafonana izany hoe firenena sy tandalana zava-doza angerina izany hoe filoham-pirenena mihitsy sy tomboko kely aloha tena ohatrany tsy matonga mitondra helikoptera maka tadydio tsara nefa voafaritry ny lalàna mazava ngefa tsy azo mitondra fanjakana ataony mandeha manindraindra na manao propagande ho ana kandida anankiray miandraikitra mahafilohana antoko na mpanorona antoko anao dia mipetraka mihitsy aloha raha mpitondra fanjakana ianao anatina avy ny fotoam-pifidianana oatra fa tena ohatrany hoe inina atao mihitsy ve le fandikan-dalany ary za tena ozy hoe ampiasaina foana le voambolana manara-penitra fa raha misy ny zavatra manara-penitra indrindra dia mifanitsakitsahana lalàna atao anatin'izao rejima zao na manarina dia ozy hoe ampy azy ay ny fitaraina na ampy ny menomenina tsy ampy ny Facebook fa tsotra kely ny zavatra angatahana tonga ny fotoana ny 2020 Mey mandehana mandatsabato dia mazava be ny kandida eo anivon'ny fanoerana izay atolotra ny vovonana firaisankina atao izay ampandanitsika azy tsy petrapotsy ny firaisankina fa hanao ny fomba mpandresena ny fahamarinana ary ampanjakana ny tany-tandalana isy ny hetsika manokana ampandraisana anjarany olo-pirenena oriany latsabato amin'ny fiarovana ny safidy maritana vahoaka rehetrarehetra hifidy ary tsy vitany hoe hifidy ihany fa dia hoe anara-maso mihitsy isika tsy hoe hifidy dia ody fa tena hoe miandry tsika mijery ny olona zay hafahafa afaka ataony sina manana rana ataony ny vahoaka tsinona ijoro anara-maso zay fitsiky ny olona rehetra na io eo ivelany zany satria no anatin'ny bureau fotarabao dia maintsy reny le délégué reny efa anara-maso tsara ao ary itsika indray zany dia eo atokotany miandry any ivelany mijera zay olona hafahafa mijera fitsiky ny sefo ika fokotany sy ny assesseur maro isan-karazany efa raha sotomarika an'izany daholo ny mpiara-miasa rehetra fa ny vahoaka koa zany dia manana ndraikitra ao anatin'izay satria mahasana matsika dia hoe zay hifidy fotsiny dia ody dia mihaino radio fotsiny an-trano na tele hoe resy sanina resy iza no mitarika fa mitidy antotraka tantsika mba mamono tsy maninona mamono adiny 3 adiny 4 naray andro mihitsy ary ho an'ny tananakitsika ho an'ny fiainatsika zany mba tena hoe manotona ny fotoanatsika mihitsy antsika amin'io satria antso fiasana io ahafahantsika tena manara-maso akaiky amin'ity fifidianany tireny pejy toekarena kosa indray atetika asa tena mitondra vokatsoa ho an'ny toekarem-pirenena no tokony hitrosana raha tsy maintsy indrambola ho ny pay toekarena mila fampindramam-bola avy any ivelany isika ary ilainy zany raha tena manana politika mazava ampiroboroboana ny ara toekarena eto amin'ny firenena mpitondra hoy ny fanazavana fanadidina vetrany nanomboka ny taona 2024 tsy nitsahany akatra ny trosa ny fanjakana malagasy raha ity tatitra navoaka ny country économie ity no jerena tafiakatra ny amin'ny 5 faingo hatelo ambe folo isanjato amin'ny arokarena fahobe ny trosa ny Madagasikara ho an'ny taona 2024 izay mitotaly 2,707 tapitrisa euro izany hoe raha tsy njaraina isan'olona io trosa ho an'ny taona 2024 io dia mandoa 4,700 euro na 2 tapitrisa ariary mahery ny malagasy tsirairay ahafahana manefa io trosa io ny fanamboarana ireo fotodrafitrasa sy tetikasa goavana eto amin'ny firenena matetika no mahatonga ny fanjakana malagasy mitrosa sy mitady mpamatsy vola etsero
ny vahoaka malagasy sy ireo mpitondra ifandimby anefa no tsy maintsy hibabiny trosa raha toka tetikasa tsy mitondra fampandrosoana raha toe-karena sy ampidibola ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana no ataon'ny fanjakana ho ny pahy toe-karena reo tetikasa zay efa natomboka sy efa mandrosy ny fanamboarana efa vita ve mahavita mamelona ny fidiram-bola mahavita mampiditra vola entina mamerina ilay volan'indramina ve ilay tetikasa najoro raha tsy mahavita an'izay le izy a dia lasa vesatra iny ho an'ny taranaka faramandimby le vesatra azo le ferina ihany raha ekonomika satria rehefa mamokatra dia tokony havita mamerim-bola fa eo amin'lefa le tanjona le hoe ina zany tena le politika le entina nanaovana le tetikasa zany inona tena tanjona raha toe-karena mazava sy voafaritra anatin'ny fotoana mazava tsara ny vola tafaverina ao anatin'ny fotoana mazava tsara ary manao ahoana ny fomba ahafahany tetikasa io a maharitra rehefa vita ny famerenana an'ilay vola zany reny zavatra zany mila voapetrapetraka tsara mialohan'ny fanamboarana le tetikasa sy ny indramana an'ilay vola azo atao tsara ny miala amin'ny fiankinandoha amin'ny trosa io raha tena manana politika mazava tsara entina piroboroboana ny ara-toe-karena ny mpitondra ho ny fanazavana raha ohatra tsika ka amatsy tetikasa amin'ny indramantsika vola dia tetikasa zay hita fa ahafahana mampitombo ny ari-karena fahobe izay tokony etraika any amin'ny isam-batan'olona zany le ari-karena fahobe zany rehefa metraika any amin'ny isam-batan'olona dia tokony ampitombo ny fahefa mividy sy ny vola miditra any amin'ny isam-batan'olona mba ahafahany mandray anjara amin'le fanomezana ny ampahany any amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia rehefa mahazo an'izay ny fanjakana tokony miangony reny zany raha samy mitombo daholo ny fahefa mividiny isam-batan'olona tokony miakatra ny zavatra zay raisin'ny fanjakana le ampahany iny a dia tokony afaka tsika miala tsikelikely amin'le fiankinan-doha amin'le trosa fa ihany koa reny trosa reny a rehefa le araka le nyteneniko le hoe entina mamatsy tetikasa-panjakana le izy dia any amin'le fandrafetana le politika mpanjakana ara-toe-karena mihitsy zany zay zany lavitrezaka zay fa nefa ny ataoko hoe isan'ny tena fototra n'le zavatra le resaka fakinan-doha amin'ny trosa mihitsy zay hoe le politika mpanjakana ara-toe-karena mihitsiny a no apetraka tsara inona ny tena zavatra tena tsy maintsy indramantsika vola zay vo tsy maintsy mindram-bola tsika ary raha tena tsy maintsy mindram-bola ve dia tena tsy maintsy io tetikasa io no atao aloha sao mba misy ohatra tetikasa izay aroso mialoha afaka ampiditra vola ao amin'ny fanjakana rehefa vita le tetikasa dia amin'ny alalan'izay vola miangona izay no ahafahana mamatsy ny tetikasa ao tsara ny manamarika fa ny filoha teo aloha marakaraha valomanana ihany no nahavita nanafona trosa tamin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany no ny fifampitokisana sy ny fisiany mangarara tamin'ny fampiasam-bola no antony ka naharesy lahatra ireo mpamatsy vola mbola azo atao tsara ny manarina ny orinasa rirama raha toka amin'ny manana fandavateny sy finiavana anarina azy marina ny fitondram-panjakana tsy tale jeneraly intsony mantsy no afaka manarina ity orinasa malagasy ity fa ny fitondram-panjakana mihitsy amin'ny alalan'ny programanasa ny mpitondra ho ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny rirama teo aloha Gérard Andrialemy Rovason Asinandria Malala mbola ava tsara $2 na manodidina ny 12 isanjato ny PIB na ny ari-karena fahobe ny Madagasikara ny vola ilaina vao mety ho tafiarina tanteraka ny orinasa jirama ho ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny jirama teo aloha Gérard Andrialemy Rovason tsy ho vitany tale jeneraly ny jirama vaovao izay teratany vahiny antsoina hoe RNOS nefa ny fitantanana any vola be io fa mila finiavan'ny mpitondra fanjakana indrindra fa ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Olana fitantanam-bola matsy no antony voalohany marendrika ny jirama atahaka izao hoy ihany Gérard Andrialemy Rovason any fitantanam-bola ny zay rehefa sikany ny jirama zany a tsy navela misy anao vérité des prix nanomboka tamin'ny 2002 tanoany angambany fa dia navela foana hoe ty ihany ny vidin'izy io entina malifaliny vahoaka
nefa zay zavatra zay zany a de niteraka fatiatoka be ho an'Jirama hoe raha zay avanao zany zao a 270 millions de dollars eo ny passif courant an'Jirama besaka zany de manaraka an'izay a ny solution an'Jirama de sy misy tadiavana vola anarenana ny anina rehetrarehetra misy zany ohatra hoe anao saofiko sika 1 milliard de dollars eo anao an'ny volobe sika 500 millions de dollars eo sy misy apurena ny passif ny Jirama le 260 millions de dollars de sy misy 250 millions de dollars koa ampandehanana ny herinaratra manerana ny Madagasikara sy ny zavatra rehetra kozakoza ilaina evianao zany ny vola ilaina zany a eo amin'ny 12% ny PIB eo zay 2 milliards de dollars zay nefa isika zany manatena hoe ny DG no anao an'izay fomba ahoana moa ny tantanany DG ny Jirama vola sy toko sy forana zay mahatratra 12% ny PIB si possible zany aso vita satria miakina ambonimbony kokoa zany sy ao conseil d'administration koa sy ao ministre ny finance koa na ministre ny industrie fa ny fitantanana akapobe na raha-pirenena misy any amin'ny politique générale de l'état misy na havitanana zany zavatra zany ka na misy des évasards eo za somino hoe havita anao amanja e olana zay izy antony faharoa mahatonga Jirama mitsipozipozy tahaka izao ihany koa ny olana ara-teknika fomba fiasan'ny plombier sisa no entina amahana ny olan'ny Jirama na eo amin'ny famokarana rano izany na eo amin'ny lafiny herinaratra manampitrotraka izany ihany koa ny fanapahan-kevitra diso raisy ny tompon'andraikitra ka mahatonga ny mpanjefa hijaly tahaka izao schéma rehetrarehetra zany schéma EDF daholo ny eo na ny circuit-d'eau ohatran'izany daholo de raha isika ohatra zao ny rano a matoa midina nandrano bevava ny rano eto Tananarivo satria toerana ivo io matoa midina ao Anosy toerana ivo io dikan'izany a ny rano zany a tokotsy hidina amin'ny toerana iva foana nefany a ny toerana iva manodidina ny andrano-bevava ny Analamahisy amboniny androany Analamahisy io na Ambohitsiry sy mahazo rano nefa andrano-bevava feno rano dikan'izany zany a misy resaka gestion technique na rano zany ao a zay a sy hainy fitondra misy an'izay misy mitondra anazy de lasa ny tena amin'ny président fotsiny azy zany ka le tuyau nefa antitra de zao ne tuyau ka lasa raisonnement na pompier zany plombier moka azafady lasa raisonnement na plombier no entina mamaha olana teknika zay anefana sy mahavaha olana zay ohatran'izany koa ny zio de ny tena amin'ny président io la io ne azavana ihany tadiavin'olona azavana ihany de anao panneau solaire manao zao rehetrarehetra zao nefany ohatrany mamitaka ny président ihany le zavatra satria ohatrany toetrandro amitsika am'izao fotoana zao sy mandeha ny panneau solaire am'izao na mananao rano na anaovanao cellule photovoltaïque satria feno raona ny tanàna de miena be de be misy ny randomany panneau solaire de ohatrany mamitaka fotsiny ny solution entin'zareo zany ka nisy amin'ny araky ny électricité zany mifangaro ny famokarana herinaratra entina manao angovo ho an'ny force sy ny fahazavana de sady sy vita ny force motrice sy vita ny éclairage de io hitanao io satria le voza tavanazy fotsiny zany hoe ao président ty komety ao président ty komety sy mandeha le zavatra lalana iray ahafahana manarina Jirama ny fampiarana ny vidiny tena izy na ny vérité de prix amin'ireo vokatra vokariny Jirama mitaky ny fampiakarana ny fahampiainany malagasy tsiraray avy nefa izany raha manao vérité de prix ianao a de mampiakaranao kosa ny efa mividiny vahoaka hanaraka an'izay prix zay aina nge le olany solution anakoa neny ianao e na ny masokarenany Jirama ny ampidinanao sy ny solika de zakan'le anina am'izao fotoana zao na le fahampiainan'ny malagasy nampiakaranao a mba hazakan'le vérité de prix k'izay zavatra anakoa zay a sy vitana DG zany fa politique générale de l'état misy any zany tena fipetrakinao
iray volana latsaka kely izao no nisy ny tale jeneraly ny jirama vaovao Ron West izay karamaina varanjato tapitrisa ariary latsaka kely ao anatin'ny heritaona izany hoe manodidina ny 2 tapitrisa ariary eo isanandro. Tsy mbola mpaka any amin'ny vahoaka isan-tokantrano ny asa ataony hatreto. Tova maika aza mafy no manjo satria tapaka intelo isanandro ny jiro manerana Antananarivo. Ny rano moa efa tsy lazana intsony satria dia fairany tanteraka ny ankamaroan'ny tanàna amin'izao fotoana izao. Vaovao ny fahasalamana kosa indray mahazo vahana ka ny tombo avy roa ny trangana tazomoka eto Madagasikara atao anatin'ny foltaona farany rany antotanisa valo hetsy sy 2 tapitrisa ny tranga voisa tamin'ny taondasa raha 7 hetsy sy 1 tapitrisa tamin'ny taona 2022 aretina faifatra mahafaty olona betsaka indrindra eto amintsika ny tazomoka raha ny fanadiadiana. Juliette Rasoary manana sy mbola afa-tsara. Aretina azo avy amin'ny kaikitry ny moka vava ny tazomoka ary entina mamono kanefa azosoroana sy tsaboana amin'ny fotoana aingana. Folondra aoriany kaikitry ny moka vao hita ny fiantraikany fa alay komana fiakarany maripana satonany amin'ireo famantarana ny tazomoka. Ireo zazalazaky ny 12 taona zokiolona indrindra fa ireo vehivavy be foka ny tena lasibatry ny tazomoka. Trangana tazomoka misy valo hetsy sy 2 tapitrisa mahery no hita azy voatily ny taona 2024. Olona 570 amin'ny ray alina araka izany vao antazo eto amintsika. Distrika 3 manerana ny nosy ny tena ahitana tazo toa ny distrika ny Kongo. Ny fampiasana ilay misodomoka ny fomba mahomby indrindra isorohana voalohan'ny tazomoka. Ilaina ihany koa ny manala ny lobolobo sy manadio ny toerana rehetra mety hafenana sy anatodizan'ny moka mpitondra aretina. Na ny hoe paludisme dia aretina azo avy amina kakana antsoina hoe plasmodium falciparum. Ny mitondra an'izy io dia ny moka vavy antsoina hoe anophèle moka latsy mitondra an'izy io. Ny paludisme dia tena aretina mamono tokoa raha toa ka tsy voatsabo ao anatin'ny fotoana aingana. Rehefa ilay voakaikitry le moka iny ilay olona tsy eo noho ny any akory dia vo miandro manodidididina amin'ny herinandro 10 andro eo vao misy ny trangana aretina. Dia iny matsara lasa rera-dreraka. Dia mamaimay kely izy amin'ny atoandro dia memamay be amin'ny alina dia rehefa avy eo lasa memamay be foana amin'izay dia tsemoka dia tsy mahina-kanina dia maloloy dia mety mandoa dia matsara tena hoe reraka be dia mety mivalana dia lasa tsy mahina-kanina intsony dia tsy miafana mihitsy ny io hafanana io dia mety lasa hivadika mavomavo kely ny pipian'ilay olona. Raha toa ka tsy voatsabo ilay izy dia miakatra any amin'ny atidohan'ilay olona any io dia mameny antsoina hoe neuropalu. Lasa amin'izay olona amin'izay ilay olona lasa manomboka me tsy mifanaraka intsony ny resaka dia lasa tonga any amin'ny antsoina hoe komana hoe tsy mahatsara tena intsony ilay olona rehefa avy eo. Azo tsaboana tsara ny tazomoka raha vao manomboka kanefa raha tsy voatsabo haingana dia ina hiakatra any amin'ny atohan'ny olona ary mety hafary amin'ny tsy fahatsiarovan-tena sy ny fahafatesana izany. Vao matsara ianao hafahafa zany ka matatahotra vo amin'ny tazo dia misy moa ny antsoina hoe fanaovana manatona mpitsabo. Dia manatona ny CSP2 ny toeram-pitsaboana rehetrarehetra dia misy an'ilay toy ny hoe test rapide. Dia reny eo noho ny any dia mivaly iny tsy miandry ela be dia arao amin'izay ny toromarika ny dokotera mpitsabo. Satria rehefa arahanao tsara ny toromarika dia tsisy atahoranao io aretina mamely anao eo fa azo tsaboana tsara izy io ary ny tenenina dia hoe tsy lafo akory ny fitsaboana an'ilay izy fa mora raha toa ka mbola vao manomboka ilay aretina fa raha efa tody any amin'ny stade lavitra be ilay tazomoka dia tena ratsy. Ireo firenena aty amin'ny continent africain tena lasibatry ny tazomoka ao anatin'izany isika eto Madagasikara satria antony fahaefatra hidiran'ny malagasy hôpitaly be indrindra ny tazo. Misy karazana moka 530 sy 900 eto amintsika amin'ireo no mitondra ny otrika aretina. Mila fandraisana andraikitry ny tsirairay araka izany ny fiadinan'ny tazomoka izay mbola tsy nahitana fanafany hatramin'izao. Maresaka avy any ivelany tsy misy zavatra mampiayay ny tour de contrôle tsy nahitana diambala ny helikoptera santiona tamin'ny tatitra fanadiadiana voalohany makasika ny fianjerany helikoptera nitondra ny filoha iraniana ka namoizany ainy ireo. Toky raza findranovina ny artanjana.
nitazona ny lalana efa voafaritra mialona ndritra ny dia ilay helikoptera fa tsy nivily tamin'ny lalany. Iray minitra sasany talohan'ny sehoan'ny loza dia mbola nifandray tamin'ireo angidimbe roa hafa ny mpanamory ilay helikoptera izay nitondra ny filoha iraniana. Araka ny taritra nataon'ny fanjakana iraniana tao aorian'ny fanadihadiana voalohany natao hamantarana ny antony anjeran'ilay helikoptera iraniana ka namoizana ny ain'ny filoha Ebrahil Raisi sy ireo olona valo niara-dia taminy. Tsy nahitana dia ambalana zavatra mitovitovy amin'izany ilay helikoptera ny anjera ary tsy nisy zavatra nampiahiaty eny amin'ny taux de contrôle sy ny mpiasa araka ny taritra voaray. Malina namoahan'ny fanjakana iraniana ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny komity manokana izay nitarihan'ny tale jeneraly nitafika any an-toerana niaraka tamin'ireo manam-pahaizana sy teknisianina. Varahinao manomboka eto kosa ny vaovao mahakasika ny fampelezan-kevitra. Aorian'izay no anarahinao ny Global News. Ny fandarana ho député iarana amin'ny candidat avy amin'ny district Anambory Atrimo izay anasananao hanaraka izany. Ny tenako mametraka ny mandrapitafa tomboko lasy tomboko vavy. Izay lalovana rakotra olona avokoa ho an'ny vondrona firaisan-kina teny amin'ny lalana iazo ny komina mandoto ity. Teto Ankazimriotra toy izao no fandraisan'ny vahoaka ny filoha Marc Ravalomanana sy ny candidat. Tena hoe tafarainy ty sy ny manina. Tsy maintsy nakatoerana ifampitafana tamin'ireto vahoaka maro izay niandry ka nanaraka azy reto ny filoha Marc Ravalomanana. Mazava ny afatra nantenaina candidat atolotry ny firaisan-kina mitondra ny lahara fahenina no vahaolana ho an'ny distrika ny Mahandoto. Inaitamainy zany candidat ofisialy ny firaisan-kina. Fijoby firaisan-kina tsy anenenanareo. Io no toanany dada toanany firaisan-kina. Dia dada no présidentle firaisan-kina. Miaraka amin'ny siteny. Ny zavatra toko fantarinareo fotsiny dia hoe anova zavatra betsaka tsika tsy anakilembenana intsony. Fa mila mijoro hatramin'ny farany. Azova zany e. Amin'ny alarobia zany ny fotoana. Eto Ankazimriotra amin'ny teny fantatry mila olona dinamika, mila olona manana tsara vision. Tandemy tsara ty zavatra ataontsika firaisan-kina ty sy hoe eto toerana fa tsy maintsy fahiny Madagasikara ray manontolo. Zay a. Ny azony renivohitry ny distrika avy hatrany ny filoha Marc Ravalomanana taorian'ny fampiresana tamin'ny vahoaka teto Ankazimriotra. Vahoaka ny fanitsakitro no nitsena azy sy ny candidat teto. Nanamafy ny candidat nantenainy fa vonina hiasa ary anovany zava-misy iainan'ny mponina ao amin'ny distrika ny Mandoto. Isan'izany ny sehatra ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny fandriam-pahalemana sy ny vidim-bokatra. Raha ny fantatra mantsy dia 300 ariary ny vidiny mangahazo aty amin'ny distrika ny Mandoto. Tsy mahaleo sara ny vidiny ho an'ireo tantsapam-boly. Fahanova isika satria latagataterena loatra firenena mahanta loatra vahoaka malagasy tepika tovovavy. Hanova isika satria tsy mahandro fahalemana ny tany. Hanova isika fa tsisy mijery ny tata. Hanova isika. Hanova isika fa tsy misitaka fanabeazana sahazaza ny zanakatika manabedany. Mampalahelo amin'izao dia na ny tasim-panapody tazomoka, ny testa tazomoka ary mpividirana farmasia daholo manabedany satinay. Mampanontany tena zany hoe misy fandapana ve eto. Ny zavatra misy hatramin'izao io dia saika ohatry mbola fampelezan-kevitra foana nataon'ny fandakana ny CST. Zarana ny tonotra maro samihafa, zarana ny tingy maro samihafa, zarana ny jiro maro samihafa. Fa zao tsy dia zavatra maharitra fa mpandrina maharitra takitika topika tovovavy aketika fa zay. Tata izao raha niva aritsika
Pandai Raina, Arandosa Ikur, Yenaya Pierupa, Rauna Tawana, Repasa Pantakana, Ravetin Pitutati Tapantakana, Urja Peptena, Atabata Tanzania, Repatuela to Atiku Payapani. Tatia, Manatena Teacher, Palibu Teacher to Mandutu, as a team, Amnal Artisana, Safi Teacher, Apatatamina Safi Teacher. Nanamafy ireo fantsakitsatalana mitranga ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao ny filoha Marc Ravalomanana teto. Raha tsy mijoro isika hoy izy dia tsy haintsony no hiafarany ny vahoaka malagasy. Mbola nanantsy fanahany zareo satria dia tena mbola mitoetrany rehefa nikanana ny zava-bita rehefa fanohanana kandida ary indrindrindrina fampiasana volam-panjakana piasa-panjakana ary fitaovam-panjakana tsy mety zany fa mandikana lampandrenana ka hoe isika hoe eto mandoto eka na kilendrenana tsina fa raha vao tsy manara-dalàna dia tokony ampiarina amin'ny sazy dia matoka hoe fa ianareo koa hijoro hosay anao an'izy raha ny fihetsika aseho sy ireo teny ary asa ataon'ny mpitondra ankehitriny mandriky zao fampelezan-kevitra zao dia fanitsakitsahana tanteraka sy fandikana miverimberina ny lampandrenana tsy manaiky an'izany zahay ato mandoto hevitra alona te mandoto satria tsisy miraharaha izy tatrany maro an'isa vidiboka de ambany de ambany tsy mety izy sady hoe zay mareo hoe ty fividianana ataotsika amin'ny alarobio avy zao ty fividianana anyvatsika zao fotonana tsy manjary zao tena tsy manjary ny fahefa-panjakana ny fanana-panjakana ny volam-panjakana dia etin-drareo manohana ny kandidany nefa na zany ara tsy matahoantsika satria nareo vavonina ko dia manao zao fanambaran'izay zahay ho filazana amin'ny mpilatandrazana rehetra manerana Madagasikara sy reo fiombonam-be iraisam-pirenena fiantsina filazana zao sy fanaovana tsinotsinona ny vahoaka malagasy ary indrindrindra fanitsakitsahana ny lampandrenana noho izany dia tsy manaiky izay raha tsy saziana raha olona tsy manara-dalàna amin'izao fividianana zao anakiroa ihany zatangatahako anareo roa ihany tongava maro amin'ny alarobia 6 volana meo avy zao amin'ny larobioanana zany tongava maro ray voalohany faharoa rehefa tonga fa nisambato aza mialao aza manaiky misy fa samy fisoany ndeny menaka daholo anareo jiro avy zay malala voaka mandoto tsara sanakinaky lembenana efa nahazo fandraisany ty zay mataro reo minofotsiny ihany nantenaina larana fahaenina ao amin'ny bileta tokana no kandida atolotry ny firaisan-kina eto amin'ny distrika ny Mandoto. Tsy misy afa-tsy ny firaisan-kina ny rehetra no afana miala anatin'izao fahoriana sy fampantrana ny vahoaka malagasy izao. Mazava ny afatra avy amin'ny kandida larana voalohany amin'ny boriboritany faefatra tamin'ireo mponina tao Nospatrana mitontolona tsy maintsy farana ny toe-java-misy izao. Fa ho faranantsika izao fampantrana ny vahoaka malagasy zao ho faranantsika izao fampijaliana ny vahoaka malagasy zao noho izany mila mandeha mifiditsika rehetrarehetra ny ahafahana miala amin'izao aloha dia ny firaisan-kina tsika rehetra ihany efa misy zao ny firaisan-kina ataon'ny antoko-tiako Madagasikara zay tarihan'ny filoha Ravalomanana tarihan'ny Siteny tarihan'ny Rajona Ramampianina ary eo ny Tsaratafina sy ny APM satria inona ny antony satria tena sahirana ny olona tena nona ny vahoaka malagasy zao dia mirahiny ireo olona ireo hiaro ny vahoaka malagasy dia noho izany tsika koa mila mirahiny ka tapa-kevitra ve nareo sa tsy tapa-kevitra hiala amin'izao fampahafahatrany zao leo nareo sa tsy leo raha leo nareo dia tongava mifidy numéro 1 amin'ny 29 meo avy zao. Mandeha avokoa ireo karazana fandemetsana sy fividianana ny vato sy ny safidy ny olom-pirenena tsy tokony anaiky izany ny titandrazana fa hijoro hiaro ny safidy.
aza manaiky voavidy vola na misy mandrabiraby ary any a hoe tongava ty de bulletin unique akosena de aveo mena 150 000 raisy lay vola de alao samy maty any ny vato aloha tsisy manana fa itsika rehefa ifidy a de numéro 1 fidiny rehefa andohan'ny andatsabatra ianao a de tady charge fijaliana na ampijalinatsika nandritry ny folo taona zay tsy hoe rehefa tonga ny fifidianana de mody tonga ty mizarako vetana mizara zavatra rehefa aveo tsy ampahantraina ny olona fa tongava saina raha misy mizara zavatra de raiso satria volam-bahoaka ihany reny volatsika ihany reny fa amin'ny fotoam-pifidianana tady tsara ny safidy numéro 1 fidiny fa zay tsy hamitaka anareo fa tsika tsy maintsy mijoro amin'ny firenena tsy maintsy mijoro amin'ny vahoaka malagasy tsy maintsy mijoro amin'ny vahoaka madina ty mijanona eo fa mitohy-hatrany ny fanentanana ataon'ny kandidalarana voalohany Rina Rendriamasinoro amin'ny faritany adidiny tsy hamitaka anareo ao hoy ny fanazavany ny olona raha teo fa resy lahatra ny amin'ny tokony sy ny fanovany eto amin'ny firenena raha lalana nandeha amin'ny candidat numéro 1 androany da faefatra dia sonerana 3i tsara faritra toy hatrany amin'ny fanentanana ny firenena hoe toy any tolony ty fifidianana ty ary ty fifidianana ty no ahafahana manova ny fitantanana de manentana ny olo-pirenena rehetra ndray andraikitra no tonga ifidy amin'ny vaidilefindre ho avy zao tongava daholo ny fidy be de be reny olona namaly reny hoe ho avy zay ifidy ho avy zay amin'ny olona de tena andao ny faisakinitsika amin'ny vaidilefindre ho avy zao tongava mifidy fa larana voalohany any ato amin'ny tany faefatra mahametoky anareo zay fa tsy andisy fanantenana anao ny safidinao amin'ny 29 mai ho avy zao io tongava mifidy numéro 1 manentana amin'ny vahoaka malagasy rehetra ihany koa satria adidy no mifidy adido atao amin'ny firenena fifidianana tsy misy isan-kerinandro tsy misy isam-bolana indray mandeha any tsika misy fifidianana de fao ny adidinao satria adidinao zany ary raha tsy mifidy ianao de sao de anenina indray satria ho tsara ho avy mitantara ny firenena eto ianao hoe tsy nitazapotsy ny zatra misy amin'ny firenetsika aza jerena fotsy amin'ny firenetsika fa tongava mifidy raiso tanana no amin'ny firenetsika mila solombavam-bahoaka manakaiky vahoaka mahafantatra ny marary ny vahoaka ary vona hitondra ny etaetany amahana ireo olana amin'ny lafim-piainana maro eny amin'ny anteny meram-pirenena ny boriboritany faefatra mahafena ireo fepetra ireo Rina Rendriamasinoro larana voalohany eo amin'ny bileta tokana isan'ny fototry ny fahantrany vahoaka malagasy ny tsy fisiny tany tandalana ny vahoaka miasahirana saingy ny tombontsoa manokana ara-politika no mamaika ho an'ny mpitondra mila manana solombavam-bahoaka roa avy amin'ny fanoherana Antsirabe mba ahafahana miady ny mahasoan'ny tanàna sy ny mponina ao aminy hoy ny kandida ho solombavam-bahoaka Michel Avakoaby raha nitafa tamin'ny mponina teto amin'ny fokotany Ambohidravaka Antsirabe voalohany androany tsy maintsy averina ho tandalana ny firenena mba ahafahany fanodinana raha-panjakana iverina araky ny tokony ho izy hoy hatrany ny nambarany de mba ny amerenana ny tany-tandalana satria tsisy lalàna tsony eto fa dito ny Besandry tikano tsy tikano dito ny Besandry eto de mila miverina amin'ny tany-tandalana satria tsy afaka mitsabo tena tsony ny olona tsisy maimaim-pony eo ohatra zay keo ry Kialabelelokely tsy haiko Kialabelelokely reto raha eny Ambopeny de eny Ambavatomagatsika misy eny Ambavatomagatsika de jere fa rehefa tonga mifidira mpianatra tena minainaina be daholo nareo ray aman-drendreo indrindra eny Ambavatomagatsika eny de za manatitra kahe hitanareo tsara regny kahe amatapitra isan'ny maro za zany taloha maimaipo zany taloha miaraka am'le blouse maitso kely de maimaipona daholy andeha hiteraka maimaipona daholy tany amin'ny 7 taona tany zany fampatsahivoka kely tam'zany mizesitra eninjato ny siramamy teo amin'ny valonjato teo zao siramamy valo arivo ny kafe roanjato sy arivo menaka roa arivo sy ray alina de ny ino de zay vary arivo kapoka nefa tam'zany andro zany 700 ny kilo tadidiko tsara mihitsy zao tsika ny tsy fandrim-pale manamanga fotsiny araky le voalazan'le valo lahy kely teo ka raha mbola tsy averina amin'ny tany-tandalana Madagasikara de kizo fary reto taranaka reto be ny tanàna teto aho ary raha mahita ny fampitenany tanàna Antsirabe ankehitriny hoy kosa ny kandida Olga Ramalason
tsy mendrika intsondry ny mariny vohitra lehibe faharoa azy eto Madagasikara ny fahampotehany noho ny tsy fahaiza mitantana. Etsy ankilany miamantra ny vahoaka noho ny tsy fisian'ny lamina politika ara-sosialy mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka ny vakina karatra. Iady izany no antom-pisianay eo anivony anteny miram-pirenena ho ihany ny candidat Olga Ramalason. Toloha ihany député fa zao lasa anankiroa ny député eto Antsirabe. Androtsaka izany tsika ao anatin'ny firaisan-kina député anankiroa mitondra ny laharana voalohany. Zay laharana voalohany numéro 1 député Michel sy Madame Olga. Madame Olga ngamba hitanareo tsara tamin'ny 4 taona lasa zay ny nabe ny tanàna teto hitanareo tsara fa tena potika ny tanàna ary tena miaina ao anatin'ny fahoriana sy ny fahantrana ny olona. Mampalahelo angereto mijery ny olona be da be mihitsy ny tsipona zordira miaina amin'ny dava-pako satria tsy misy hoanina tsy misy raisina dia any mitsindra makafako amidy ndray rehefa vera misy azo amidy. Tena mampalahelo zany mampalahelo zany satria tena fahadiran'ovana le firenena noho ny fitantanana tsy mahomby ka isika eto amin'ny tanàna Antsirabe anisany voalohany amarana izao didy jadona mampahantra ny firenena izao satria fitonana didy jadona mahatonga ny fahantrana zao. Rampitso dia isy ny filaharam-be ataon'ireo candidat atolotry ny firaisan-kina eto Antsirabe ho tonga anotrona sy hitarika izany ny filoha Marc Ravalomanana raha ny fandaharam-potoana voaray. Tena misy zao mpanapatoa fitondrandreo volomboasary misy koa mpangala pômaso fitondrandreo volomboasary rongatraty zao mpangala tromby fitondrandreo volomboasary le volamena efa midary aiawe nosoloso zareo tapapia. Zay aza mity tsony ny vatotsika fa raha tsy zany dia ampibabotrosa ny taranaka faramandimby isika efa avinona ny trosa nampidirin'ireo mpitondro reo atsika amin'izao fotoana itenenantsika izao koa vahaolana rosinay amin'ny 29 mai fidiny numéro 3 vahaolana rosinay ho anareo mbola tsy namitaka anareo mbola tsy namitaka anareo izay hiara-narina ny firenena isika tsy afaka manarina ny firenena miaraka aminareo izay raha tsy vidinareo raha tsy apetakareo ao amin'ny ady meram-pirenena koa mahipetrahana eo anaovana pôljour dia fidiny numéro 3 le fidina atao viampy le dimy le folotona zay dimy le folotona manabenana programme dimy le folotona manampiororona zay samy tsikera zay samy teny ny zavatra tsy mety zay dia maiza mifidy ry vahoaka anambato maro atao viampy zay dimy le fo atao fidesina.
mazava ny afatra nataony candidat numéro 3 fetra nandritrehiny fitsidiana sy fitetezana fokotany tao Mbatomaro sy Antsoboliny androany. Mila solombavambahoaka tena miasa fa tsy mpanangatanana fotsiny isika ho famana ny olana. Tsy député mpanangatanana, tsy député ho solombavambahoaka, tena solombavambahoaka. Ilaina fa tsy solombavampitondra koa manolotra solution ho anareo izahay. Firy le solution? 3 numéro 3 candidat vampinina sy vovolana vaisakina zay mirarareo iado anareo araza manaiky vidin'ny olona amina fotsimary amina zika amina koveta dia iny miantoka ny fiainanareo andotsosa ny taranatsika fijalina mora mihoatra no zao dimy taona manaraka elatsika mba mora mijanona reo olonareo. Mitohy hatrany ny fanentanana ny mahazava-dehibe ny fifidianana sy ny fandrotsana ny vato ho an'ny firaisan-kiny. Tsy ahifina, larana fahatelo amin'ny bileta tokana no misy ny fetra lalamozafimilolona sy Girivo Randrianarso amin'ny fifidianana solombavambahoaka ny 7 Mei ho avy zao.